Mahatratra 12 amin'izao fotoan'izao ireo toerana voatokana hanovozam-pahalalana amin'ny alalan'ny internet napetraky ny fanjakana manerana ny nosy amin'ny alalan'ny ministera am-paositra sy ny fifandraisan-davitra nametrahana izany ny tao Ambilobe Androany. Nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana ho an'ireo mpianatra tao amin'ny CEG HD Célestin. Nisy ny fampiofanana mahakasika ny nomerika sy ny internet ho an'ireo tanora sy mpianatra nataon'ireo ministera am-paositra tany an-toerana. Tanjona ny anampina ny tanora mba hampiasa ho amin'ny sosiny tsara ny internet. Araky ny velorano faefatra ary koa ny asa napetraky ny filoham-pirenena andro nirina Rajoelina tamiko dia ao ny atao hoe désenclavement sy ny vulgarisation ka napetraka zany atao hoe hotspot ohatran'izao mba ahafahany saram-babe-bahoaka mampiasa ny internet efa eo amin'ny 5 ny vita ary mbola iampy 20 izy amin'ity taon'ity ary mety mbola ioatran'izay io ahafahany olona rehetra mampiasa azy. Atao koa zany eny amin'ny sekoly ary ny sekoly na CEG ary Célestin dia anisan'ny voalohany atao hoe fampianarana nametrahana zany ary ny sekoly ary Célestin fantatsika fa anisan'ny CEG ela indrindra eto Madagasikara ary koa namoaka olona manam-pahaizana maro anisan'izany manamboninahitra ny Premier ministre eto amintsika dia atao ihany koa amin'io atao hoe désenclavement sy vulgarisation io any amina toerana izay tsy misy herinaratra sady tsy misy internet anisan'izany Ambodiboanara izay ho alehanay rampitso.